Mampitomboana ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Ray any an-danitra o, amin'izao andro faharoa amin'ny volana Desambra sao dia misaotra anao izahay ary mametraka hatrany an'ity volana ity sy ny fiainanay ho avy rehetra eo am-pelantananao Tompo. Fandrinay mantsy ny omby-piainana aminao ka tsy hisy mihitsy anjakan'ilay ratsy ny fiainanay fa feno fahamasinana amin'ny atao rehetra noho ny asan'ny fanahinao masina taridalina isan'andro Jesosy Kristy. Dia apetraka eo am-pelantananao ary ity tontolo andro ity amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Araka izany tokoa dia andro faharoa amin'ny fandinihana ny loha hevitra hoe manantena an'Andriamanitra isika anio. Andeha ary ny salamo nataon'i Davida, ny salamo 720, andininy 17 sy ny andininy 720 no zaraina amintsika. Io ry havako dia vakiana araka n'ilay baiboly fantsiana fahenina. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Raha izay re aho no tsy nanantena hahita ny fahasoavan'ny Tompo amin'ny taniny velona, manantena ny Tompo ianao, matokia ary eo ka hery ny fonao. Eny, manantena ny Tompo ianao. Amen. Inona ary ny mety ho hevitra izany salamo izany? Ry havako, na dia eo aza ny zavatsarotra samihafa, eny mety manambana koa ny mety ho loza na zavatra tsy hay ho faritana, fa raha jerena mety ho vita, mety ho hay, mety ho takatry ny ananana, ny hery sy ny sisa, dia tsinotsinona akory izany manoloana ny mety halehibe an'ilay izy, fa tena olana ary mety sarobahana mihitsy aza. Eny, manoloana an'izany ny mpanao salamo eto dia mametraka ny finoany sy ny fahatokiany tanteraka amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Eto ry havana dia tsara mihitsy Maria nalio izy hoe ahita ny fahasoavan'ny Tompo amin'ny taniny velona. Izany hoe tena manantena izany izy fa amin'izao fahavelomana izao tsy miandry hoe sanatria ka efa akaiky ho fatina ny toy izany vao ahazo valim-bavaka, tsia, fa noho ny fananany finoana sy fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra Rain'i Jesoa Kristy Tompontsika dia misy manantena izy fa ahazo valim-bavaka manoloana ny zava-misy manodidina azy manahirana amin'izao fahavelomana izao. Tsy antanin'izany koa izy dia miantso eto hoe manantena ny Tompo dia miverina indroa izy eto amin'ny andininy 720. Eny, manantena ny Tompo ianao. Ny fanantenana ny Tompo koa dia mitaky faharetana, tsy maimay. Matetika rehefa misy olana mahazo dia miteny ny olona noho izao no mahatonga an'io, noho izao no mahatonga an'io, noho izany dia mandana maka-rỳ, andao mba izao indray natao, sanatria ny vavy, mety ho tonga any amin'ny fanompoan-tsampy aza. Ry havako, rehefa manantena ny Tompo koa ianao dia misy fotoana hananana faharetana izany, misy fotoana hiandrasana azy ao anatin'izany koa aza mety resin'ny olana sy ny zavatsarotra samihafa, aza mety ho resin'ireny fa dia manantena an'i Jesoa Kristy. Tonga hamonjy ianao amin'ny fotoanany izy. Izy tsy mba tara, tsy mba tara izany mihitsy, fa amin'ny fotoana sitrany no hamonjeny sy hanavotany anao, antsika tsirairay avy izay manantena azy. Amen. Vavaka ary sika. Ry Tompo Ray any an-danitra, ampitomboy ny finoanay sy ny fahatokianay ianao ao amin'i Jesoa Kristy, hanananay faharetana, hanananay fanantenana. Dia valio vavaka izay amin'izao fahavelomana izao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.